Faly miarabantsika manaraka an'izao fandaran'izao dia mitondra fiadanan'i Jesosy Kristy mitokantranontsika tsirairay avy, fiadanan'ny tompony hitantana antsika mivoaka ny trano, miditra ny trano sy izay atao rehetra. Araka ny fantatritsika moa zany reo anareo efa manaraka an'ity vidéo ataoko ity ny tenin'Andriamanitra ny hoentina zavazava kely zany. Tsy ho lava resaka moa fa araka ny tenin'Andriamanitra mahadiso hevitra anareo ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Tsy fahalalana herin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra dia hoy tenin'Andriamanitra hoe ringana ny oloko no tsy fahalalana. Ringana ahoana moa le izy? Le teny zany ohatran'ny fo kely, ohatran'ny tsisy dikany zany le izy rehefa eritreretina hoe ringana ny oloko no tsy fahalalana. Fa rehefa mandinika zavatra atao amin'ny baiboly ianao sy fiainana andavanandro sy ny zava-misy sy ny mystère-ny fiainana, eo ianao vao tonga saina hoe maro ny teny io ary zavabe ny mahalala zavatra. Satria rehefa ianao mahalala zavatra, hafa ny comportementanao alohan'io zavatra io, satria maninona nohon'ilay intelligence stupide rehefa mahita zavatra anankiray eo alohany eo, tsy mitovy ny réaction sy ny comportement zany. Dia tsika moa matetika zany rehefa tsy mahazo zavatra zany dia matetika ny zavatra mivoaka dia ny jugement foana. Ohatran'izany zany ohatran'ny nahazo an'i Jesosy zany. Rehefa tonga teto ambony tany zany izy tsy azon'ireo pharisien reo zany inona zavatra nahatongavan'i Jesosy dia inona zavatra nataony dia inona zavatra nitranga dia jugement zany zavatra nivoaka. Ka zay zany mahatonga ny olona zany ny mahadiso hevitra anareo zany tenin'Andriamanitra dia ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra, zany hoe ny connaissance zany. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy tsara ho an'ny fanahy izy ny tsy mahalala. Le manque de science n'est pas bon. Zay, tsy tsara. Raha ohatra ka mantsy misy zavatra zavaina, raha ohatra ka matetika ny olona raha vao tsy mahita preuve tsy afaka micomprendre an'izy io. Ny olona rehefa nazavana zavatra biblique, rehefa nazavana zavatra comme ça, matetika ny olona hoe tsy azony zareo mihitsy le izy raha ohatra ka tsy mahita preuve, ohatra hoe mahita vidéo, mahita mila hitan'ny zareo maso zany. Zay zany tsika olombelona zany. Oroko ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tamin'ny Thomas zany, ye nahita anay ianao izy, fa sambatra ho an'izay tsy nahita izy nefa mino. Bon, iny zany arakaraka ny fisokafan'ny masom-panahy zany. Dia ny zavatra hoentiko atao amintsika moa zany androany dia ny resaka vidéo kely zany. Vidéo misy maromaro ihany le izy fa tsy dia lava le izy fa amin'ny teny vazaha daholo koa moa le izy, fa ezahako azavaina amin'ny teny gasy ho antsika izay tsy mahalala teny vazaha zany, satria ty vidéo ty zany natokana ho an'ny tsika tsy mahazo teny vazaha zany. Dia ahoana ary ianao raha fa mamaky Bible amin'ny teny vazaha, satria le amin'ny teny gasy tompoko be dia be ny diso. Raha ohatra ka mampita Bible ianao amin'ny teny vazaha sy amin'ny teny gasy, chaque chapitre io teniko anao diso daholo io zavatra anaty Bible ny teny gasy io, ka mampalahelo le izy. Fa ny gasy zany, tsika malagasy rehefa mamaky Bible matetika zavatra diso daholo ny ataontsika fa tsy selon ny sitrapon'Andriamanitra, selon ny message tian'Andriamanitra ampitaina amintsika, nefa imagine hoe amina million tsika na Madagasikara any, dia mampalahelo le izy. Hozy tenin'ny Paul zany, l'homme animal ozy izy tsy afaka micomprendre les choses spirituelles. L'homme animal ahoana moa zany, ohatra hoe ianao zany azavana resaka baiboly zany, raha ohatra ka raisinao resaka mentalité le izy fa tsy fanahy mandray an'le izy, sarotra be aminao zany mahazo an'le izy raha ohatra ka tsy mena preuve foana. Nefa na mahita maso azy ianao, ohatran'izany zanak'Israely nge nivoaka ny Egypte, hitan'zareo ny miracle rehetrarehetra fa zareo tsy nicomprendre n'inon'inona raha tsy nisokafan'Andriamanitra ny masom-panahiny. Dia ohatran'izany koa tamin'ny disciple zany na niaraka tamin'i Jésus nandritra ny 3 taona, tsy azon'zareo mihitsy zavatra nataon'i Jésus raha tsy taty aoriana zany. Dia ny la chair zany, intelligence intellectuelle humain zany atao amin'ny cerveau zany, raha ohatra ka resahana zavatra ohatran'izao mila preuve foana.
matetika anie za zao rehefa miresaka amin'olona e ohatra hoe resahako ny système fitondrana ohatra selon la bible miresaka amin'olona tsy azon'olona mihitsy le izy voainga ana nanao article zay niaraka amin'ny vidéo de le olona nahita an'le izy ay ve zay tokoa io tokoa le preuve le zatra teninao mandritra ny firy-taona tsy azon'le olona zany le izy hoe zao ny fandehany satria ny quelque chose spirituel nomena anazy fa raisiny charnel le izy tsy lava resaka fa lafa blablabla be rehefa lava resaka fa bon be resaka ihany tena maro matoa zany za zany mivoaka ny vidéo manako lazaina be fa matoa ianao tsy mivoaka miteny zavatra amin'olona ianao tsisy lazaina ianao zay ny différence-tsika bon na zany tsy lava resaka ihany ozy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 1 Jean 2:15 n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui n'aimez point le monde aza tiavana an'izao tontolo zao na zavatra eto ambony tany fa raha misy olona anankiray tian'ity zavatra eto ambony tany ty fitiavan'ny ray ozy izy tsy ao aminy n'aimez point le monde ataoko entre parenthèse kely le izy ohatra ka miteny izy hoe aza makaty an'izao tontolo zao tsy hoe ianao tsy tia hisakafo tsy hoe ianao rehefa ndeha piscine de tsy tianao le rano tsy zay ny tiany tenenina fa eto zany miresaka système zany misy système zany eto ambony tany fa bon un peu compliqué manazava le izy sady lavabe le izy misy système démoniaque zany mipetraka eto ambony tany zany dans le royaume zany inona mahatonga an'izany ndraso vakiko antsika eto amin'ny Luc chapitre 4 verset 5 le diable l'amena plus haut sur une montagne sur haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre de voly zany tondran Jésus zany teo puis il lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Zay zany teneny devoly tamin'ny Jésus de Jésus moa namaly fantatritsika tsara ty tantara ty hoe Jésus lui répond retire-toi Satan. En effet, il est écrit sy ny tariny fantatritsika ny tohany fa ny tiako entina amintsika zany le teniny Satan sy valinteliny Jésus. Raha ohatra ka ianao miankohoka eo anatrehako izy Satan meko anao io royaume io satria anay io izy izy mantsy an'ity le monde ty anaty royaume ty de Jesosy rehefa namaly Jésus lui répondit retire-toi Satan. En effet de fantatritsika ny tohany fantatritsika hoe en effet il est écrit c'est le Seigneur ton Dieu que tu adores et c'est lui seul que tu serviras. Zay zany navalin'i Jésus de jerefo tsara am'le valintelo Jesosy raha tsy namaly hoe mandainga ianao raha ohatra ka Jesosy zany tsy namaly an'io satria mariny io tenin'ny Satan io azony Satan tamin'ny Ève sy Adam zany ny autorité zany tamin'ny fiatombohan'ny tantaran'ny zanak'olombelona zany tamin'ny ampitaka zany comme Dieu est juste afaka nataon'Andriamanitra koa ne nivoaka tamin'ny Satan mais ho anazy zavatra nalainao tany amin'ny Eva afaka nalainao force le izy Andriamanitra matanjaka fa comme Andriamanitra zany juste mariny izy qui fait règle ahoana moa zany avec justice zany nakan'Andriamanitra le autorité de manino nalefany zanany lahatokana zay zany le izy raha résumena zany de eto mantsy tiana tiako précisena kely zany fa tiako moa zany un peu compliqué zany raha ohatra ka manazava an'ity zavatra ty zany ty monde ty zany any Satan zany de zany ten'Andriamanitra miteny hoe le monde est sous la main puissance du malin zany hoe amban'ny herin'ny tanany devoly zany ty monde ty ho azonao ihany inona le izy rehefa ampijereko oronana tsara eo ianao zany hoe
ty zany a na de fa manjaketo zany ny devoly a fa Andriamanitra tsy nanaiky an'io de nalefa ny zanany zany teto a d'établir royaume de Dieu. Zay zany tena anisan'ny mission an Jésus zany raha ohatra ka tonga teto zany izy pour établir le royaume de son père zany. De ohatra misy contradictoire mantsy ty amin'ny psaume 24 verset 1 teny an'izao soatan'ny David zany. À l'Éternel la terre, est-ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent? Zany hoe devoly zany na manjaka eto a fa ty univers ty an'Andriamanitra. De eo am'izay indreo zany gaga hoe ahoana tsara ny fandehan'le izy, zay mahatonga an'le izy hoe un peu compliqué le izy à comprendre zany. Amin'ny teny gasy zany a tena mazava tsara zany ty le verset 3:16 zany raha ohatra ka Jean 3:16 zany raha ohatra ka miteny an'izao le izy amin'ny teny vazaha, efa nijereko amin'ny teny anglais sy ny tariny zany fa amin'ny teny gasy ty ny tena mazava, mba sambasambany zany nisy verset hoe miteny gasy tena mazava d'après zay nivakiko rehetrarehetra. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Zany hoe efa nijereko ty zany amin'ny version rehetrarehetra zany fa miteny gasy ty tena mazava zany hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, zany hoe toy izao zany zany hoe ça parle du présent zany hoe toy izao comme ça. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Tiany Andriamanitra ve io resaka ohatran'ny en Syrie sy ny tariny io? Ba tiany io. Sarotra aminao mandray an'izany conception zany. Raha ohatra ka tsy tiany Andriamanitra le izy, Andriamanitra nge afaka miteny ndray mandeha fotsiny amin'ny devoly, maty anie devoly fa Satan ka matohatra an'Andriamanitra. De eto mantsy mbola misy principe anankiray zany a tsy azontsika zany e. Raha ohatra ka misy fitoriana foana zany hoe Satan nialina an'Andriamanitra te-haka toeran'Andriamanitra. Io zany a raha tena dinihantsika io tena adin'ny Satan sy nampezerana azy eto io a, izy io nge tsy le Andriamanitra Dieu tout puissant nge nialonan'ny Satan e, que ce soit bien clair. Satan intelligent tamin'izy mbola Lucifer zany, intelligent izy, manana sagesse izy. Bon, ino moa zany mbola misy zavatra anankiray koa zany, misy anakoa zany tsy azontsika matetika hoe inona marina moa zatra ny andreketan'ny Satan zany, Lucifer zany izy tany ndanitra tany hoe chef d'adoration zany izy ohatrany hoe resaka musique reny a, fa mbola misy zavatra hafa zany koa nandreketany zany. De fantany ny herin'Andriamanitra matanjaka, fantany fa indray miteny Andriamanitra de fini pour Lucifer. De ahoana hoy zay ianao raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe fantan'izay zavatra zay de mbola sahany anohatra an'Andriamanitra. Ka io le amin'le teny gasy zany tsy mazava io fanazavana ny bebolo zany, fa io a le nialonana Lucifer zany c'est pas le Dieu tout puissant le izy. Fantany izy vao miteny ndray mandeha Andriamanitra vitany azy. Fa iny moa tantara resaka lava be iny, ohatra ka idirana Tsipriany iny fa tsy hoe hitondrana anazy fa hoentinareo mandinika zay zavatra zay. De jereo ane, iza nampianjerany Lucifer fa tany an-danitra. Andriamanitra tsy niteny akory fa anjely. Zany hoe principaux anjely anankiray zany Michel. Izy nampianjera anazy fa tany an-danitra de pouf nidina. De imagineo raha anjely maresy anazy a, comment ça se fait izy sa andeha hiady toeran'Andriamanitra hoe andeha ary. Fantany io impossible. Fa le zavatra zany misy histoire zany fanazavana an'izay fa le izy tsy mazava raha ohatra ka vakiantsika amin'ny teny gasy le izy. Kife zany misy tantara zany raha résumena zany le izy na de Satan zany miteny hoe anaty monde ty izy izy nomena anaty marina le izy, fa na de zany Andriamanitra mbola mitazona le monde ohatran'izao ihany. Satria raha Andriamanitra tsy mitazona le monde misy genre démon e.
raha ohatra ka libéren'Andriamanitra zany amin'ny apocalypse miresaka an'izany, raha ohatra ka libérena le démon zany tsy ohatran'izao mihitsy ty monde ty. Misy genre démon zany raha vao tonga eto ka tonga eto ambony tany izy, en une journée ihany potika io continental io, qui fait mila anjely mpiady anankiray matanjaka be ndray koa zany midina eto micontrôle an'io, fa le zavatra zany na de hoe miteny an'ity zany Satan mariny io teny io hoe le monde est sous la main puissance du malin, de ho azontsika hoe ahoana le izy, avy amin'ny alalan'ny fitondrana le izy, avy amin'ny alalan'ny resaka culture le izy sy tradition hoentin'olona zany infiltreny Satan zany amin'ny resaka fakanan'io puissance sy ny tariny io zany. Fa ny tena marina mbola Andriamanitra ihany midirizy ny univers zany, izy ihany mpanjakan'ny mpanjaka, tompony narin'izao tontolo zao zany. Zay zany ty zavatra ty. Fa io zany misy ahoana hoe nazavana an'izany mba azahoantsika anazy, resaka prédestination zany zay, raha ohatra ka mandinika tsara baiboly azontsika zay zavatra zay, qui fait na de hoe fa ny Satan ty fa mbola Andriamanitra ihany no manjaka, de reina ny tompony ho zany. Bon, resaka système am'izay tsika, de le système zany ina moa le mahatonga Bible zany miteny azatiavana zao tontolo zao satria le monde zany dans la corruption zany, le monde iainantsika zany rehetrarehetra le izy, zany hoe misy force secret zany mibaiko, force secret izy tsy mivoaka, de io mantsy zavatra différentny devoly koa zany sy Andriamanitra zany tsy mitovy anazy. Andriamanitra rehefa manao zavatra ny anazy avoaka hitan'olona rehetrarehetra, avoaka amin'ny masoandro zany, fa devoly zany rehefa manao zavatra izy aty ambadika aty andamosina, de le zavatra ataony zany avoaka ary fa bon izy tsy mivoaka loatra zany satria ny ténèbre miasa ambadiky ny amin'ny dans l'obscurité foana zany, tsy fantatrao izy eo fa izy eo, fa izy manao zavatra. Ka zay koa zany anisan'ny zavatra anankiray zany ho antsika zany rehefa ohatra hoe tia mitsikera olona reny resaka asan'ny devoly reny, raha ohatra ka ianao tia resaka olona hitsikera le olona, mivoa mifasafasy am'le olona teneno hoe zao tsy tiako ataonao, zao tsy tiako ataonao, tatatata zay ianao mazava ny fonao, tsisy intermédiaire le izy. Bon, anaraka fandaran'ity tsika, bon somary be da be zany vidéo am'izay mba ho azontsika hoe inona moa zany raha tiany ralpha tenenina hatramin'izay rehefa miresaka amintsika. Dahoara. Depuis la nuit des temps, les hommes ont voulu se regrouper afin de mener une quête de vérité. Et depuis tout aussi longtemps, ces groupes d'hommes se sont affrontés, parfois par pure incompréhension. Mais n'est-il pas normal de craindre ces sociétés qui s'identifient par le signe secret? Ça pourrait être un sujet fantastique pour un film d'intrigue internationale. Un groupe d'hommes et de femmes très puissants qui constituent une espèce de gouvernement mondial et qui tire les ficelles de tous les pays. Plusieurs sociétés secrètes préconisent cette centralisation des pouvoirs au sein d'un groupe élitiste d'intellectuels. Mais aucune n'a incarné cette utopie avec autant d'exactitude que le groupe Bilderberg. Bilderberg, c'est un groupe informel de plusieurs centaines de personnes qui changent d'ailleurs d'année en année. C'est pas tout le temps les mêmes personnes qui sont là, qui sont en fait des gens qui ont une caractéristique première. C'est toutes des membres de l'élite, de la haute élite politique, économique, médiatique et on pourrait dire aussi militaire, qui prennent l'occasion de se réunir pendant quelques jours dans un hôtel de luxe complètement isolé, à huis clos, pour discuter entre eux d'enjeux qui les préoccupent. Moi, il y a un mot pour décrire ces réseaux d'affaires-là. Le vrai mot, c'est coterie. Coterie veut dire réunion
d'hommes riches et influents qui se retrouvent en catimini, en secret, pour le maintien de leurs privilèges et de leurs acquis. Individuellement, les Bilderberg, en fait, en tant qu'individus, ce sont eux qui contrôlent probablement, je n'ai pas fait de calcul précis, mais probablement pas loin de 80-90% de la richesse mondiale. Ce sont réellement les possesseurs du monde. Le groupe Bilderberg réunit environ 120 membres, dont les 2 tiers viennent d'Europe et le reste de l'Amérique du Nord. Créé en 1952, il va sans dire qu'un groupe aussi influent et mystérieux allait susciter la curiosité des journalistes d'enquête. 3 d'entre eux se sont particulièrement intéressés au groupe Bilderberg. L'Espagnol Daniel Estulin, le Français Michael Gama et l'Américain Jim Tucker. Grâce à des sources anonymes, ils ont étudié ce qui se disait derrière les portes closes des grands hôtels où le groupe se réunit chaque année. Jim Tucker consacre littéralement sa vie depuis 1975 à suivre les membres de ce groupe. C'est à cette époque qu'il prend connaissance de l'étonnant récit de Westbrook Pegler, le premier journaliste à avoir découvert l'existence du Bilderberg en 1957. En 1957, quand ils se sont réunis sur l'île Jekyll, en Géorgie, Pegler a été informé que des gens importants se réunissaient sous la protection de gardes armés, que l'île était complètement interdite d'accès. Pegler est accouru et monté dans un arbre avec ses jumelles, puis il a publié 2 articles en nommant ceux qu'il avait pu identifier. Des chefs d'État européens, des hauts fonctionnaires américains, des banquiers internationaux, des Rothschild et autres personnages influents du monde. Il a soulevé la question, pourquoi ces secrets? Pourquoi se réunissent-ils? Pourquoi nient-ils leur existence? C'est à percer ce mystère que j'ai consacré ma vie et ça a été toute une aventure. Ils prônent la mondialisation et la gouvernance mondiale. On y retrouve les principales institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, l'OTAN, les Nations unies, etc. Toutes ces organisations sont fortement représentées au sein des Bilderberg et leurs leaders sont presque toujours issus de ces rangs. Si ce n'est pas le cas, ils en deviennent rapidement membres. Nous sommes pas du tout informés sur les agissements du Bilderberg dans le cas des médias. Un seul exemple, dans le cas de la France, vous avez une réunion du Bilderberg en France, à Versailles, en 2003. En 2003, Versailles était littéralement coupé du reste du monde, verrouillé par la police, par les militaires. Il n'y a pas eu un mot dans la presse française pour évoquer cette réunion, et puis encore moins des sujets traités. C'est toujours en fonction de grands événements politico-économico-financiers. Après, ce qui est dit, alors là, c'est le mystère pour le quidam, les quidam que nous sommes. Une politique que le groupe a adoptée dès le départ, que les propos que les participants vont tenir à l'occasion de ces réunions ne seront jamais rendus publics. Tout simplement parce qu'ils voulaient donner l'occasion aux participants de ne pas avoir la langue de bois, donc de s'exprimer de façon libre, d'oublier le politiquement correct ou le diplomatiquement correct. Évidemment, ils vous diront qu'il ne s'agit pas de secret, il s'agit tout simplement de confidentialité, il s'agit tout simplement d'une réunion privée. Mais les moyens qu'ils se donnent pour assurer le caractère privé de cette réunion sont en réalité des moyens qui relèvent du culte du secret. Est-ce qu'ils veulent préserver leur intimité, préserver les sujets dont ils discutent? Est-ce qu'ils prennent des décisions qu'on ne voudrait pas entendre, qui discutent de choses que la population ne voudrait pas savoir? C'est sûr que le fait que ce soit en secret, c'est ce qui rend ça évidemment le plus suspect. Alors, si un groupe de cette envergure existe depuis une cinquantaine d'années et que 99% des gens ne le savent pas, ça veut dire tout simplement que c'est un groupe qui est un groupe secret et qui fait du secret peut-être son arme principale. Ils œuvrent dans l'obscurité et ils ont des raisons de vouloir garder leur travail confidentiel. Les guerres qu'ils fabriquent ont coûté bien des vies. Plusieurs phénomènes découlent de leur volonté. Par exemple, la récession et les fluctuations du prix de l'essence.
La guerre en Afghanistan en 2001. Eh bien, la guerre en Afghanistan, l'année précédente, ça avait été discuté aux réunions du Bilderberg. Et la guerre en Irak, c'était la même chose, ça avait été discuté en 2002. Et les Américains, avec une alliance militaire, avec d'autres pays, ont décidé d'envahir l'Irak en 2003. Le journaliste Daniel Estulin affirme dans son livre La véritable histoire des Bilderberger que le groupe aurait également accordé sa bénédiction à Barack Obama pour briguer la présidence des États-Unis. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Ne deviens pas membre du groupe Bilderberg qui veut. Les quelques 120 membres sont triés sur le volet et doivent être invités à se joindre au groupe. Selon un communiqué officieux du groupe, les invitations sont uniquement envoyées à des personnages importants et respectés qui, de par leur savoir particulier, leurs contacts personnels et leur influence dans les cercles nationaux et internationaux, peuvent promouvoir les objectifs du Bilderberg. On devient membre de Bilderberg par cooptation, c'est-à-dire c'est probablement un comité assez restreint de Bilderbergers qui invite les gens, et donc il y a une sorte de contingent ou de caucus par pays qui sont convoqués, avec vraiment une palette qui va des plus grandes familles ou des plus grandes compagnies en termes de puissance économique d'un pays. Les Desmarais, par exemple, au Canada, sont souvent invités. Être invité à participer à une réunion Bilderberg, je pense réellement que c'est une invitation qu'on ne peut pas refuser. Quelqu'un à l'intérieur de ce cénacle, de cette coterie élitistes très sélective, doit tout simplement proposer ton nom. Et à l'intérieur, il doit y avoir consensus. Il fonctionne aussi par consensus. Cet individu-là sera un bon candidat pour notre projet. Et notre projet, c'est quoi? Bien, notre projet, en fin de compte, c'est d'élargir notre espace de jeu. Le but, c'est de créer des oligopoles mondiaux. Un oligopole, c'est une situation où il y a très peu de vendeurs, mais énormément d'acheteurs. Ce qui veut dire que les vendeurs qui sont dans le domaine corporatif, peu importe le créneau, ben à ce moment-là, ils ont beau jeu, en fin de compte, de fixer les prix à la hausse parce qu'il y a énormément d'acheteurs pour leurs produits. L'intérêt, c'est de choisir des gens sûrs, efficaces, qui vont servir une cause commune. La gouvernance mondiale et l'élaboration d'une architecture permettant le bon fonctionnement du système. Parmi les membres présumés ou connus du Bilderberg, il y a les derniers secrétaires de l'OTAN. Tous les présidents américains depuis Eisenhower, sauf, semble-t-il, Ronald Reagan, les barons des médias, dont Conrad Black et Edgar Bronfman, de même que Bill Gates. Parmi les Canadiens qui auraient assisté à au moins une rencontre du Bilderberg, Jean Chrétien, Pierre Elliott Trudeau, Stephen Harper, Raymond Chrétien, alors qu'il était ambassadeur canadien aux États-Unis, Stéphane Dion, Paul Martin, et Frank McKenna. Au niveau des personnes connues au Canada, on va avoir le général des armées canadiennes, Jean-Victor Allard, qui est un Québécois, qui est un membre influent, il est décédé aujourd'hui, mais qui est un membre influent des Bilderberg. Vous avez Jean Lesage, le père de la Révolution tranquille, qui est un assidu. Vous avez Jacques Parizeau. Et Jacques Parizeau a été formé avec l'élite sociétale de Londres, avec la London School of Economics. Et ce monsieur-là a déjà assisté à plusieurs rencontres. On a aussi une rare dame qui s'appelle Marie-Josée Drouin, qui a marié Henry Kravis de la firme financière de Wall Street, Colbert Kravis Roberts. Madame s'appelle Marie-Josée Kravis maintenant. Et elle faisait déjà partie d'un puissant institut de réflexion ici au Canada, c'était le Hudson Institute. Elle était repêchée par les gens du Bilderberg parce que c'est une femme dans son créneau hyper influente. Généralement, le groupe Bilderberg invite le chef d'État du pays où se tiennent leurs réunions. Bien entendu, il n'y assiste pas toujours, mais il reçoit tout de même une invitation. C'est probablement dans ce contexte, c'est-à-dire l'invitation systématique du plus haut dirigeant du pays hôte, que Brian Mulroney a participé à la rencontre du groupe Bilderberg qui se tenait à Toronto en 1987. Les nouveaux membres ne sont pas uniquement des gens connus. Plusieurs se font connaître après avoir joint le groupe. On peut penser que c'est justement le groupe qui a contribué à lancer leur carrière. Le groupe Bilderberg est reconnu pour soutenir des politiciens qui partagent sa vision du monde.
Ainsi, on dit que Rockefeller a été tellement épaté par un discours donné par Jimmy Carter lors d'une réunion du Bilderberg qu'il aurait fait en sorte qu'il soit élu président des États-Unis l'année suivante. Les membres des Bilderberg financent les grosses campagnes électorales, contrôlent les médias, dirigent des multinationales et des banques. Donc, s'ils ne décident pas directement qui dirigera tel ou tel pays, ils ont la capacité, de par l'influence financière et le contrôle médiatique qu'ils exercent, de favoriser certains politiciens au détriment des autres. Vous avez eu, en 1996, une réunion du Bilderberg qui a eu lieu du côté de Toronto, je crois que c'était King City. Et il y avait un ministre-président du Land de Basse-Saxe qui était présent, l'Allemand Gerhard Schröder, qui un an plus tard est devenu chancelier allemand. Donc on voit très souvent des réunions de futurs chefs d'État. On n'a qu'à penser à Bill Clinton aux États-Unis en 1993. Quand il était à la première réunion du Bilderberg en 91, Bill Clinton n'était pas encore le candidat du Parti démocrate. Mais au sortir du Bilderberg, il est devenu l'homme, lige et la marionnette préférée de ses maîtres marionnettistes. Madame Thatcher est arrivée au pouvoir en 79 en Angleterre, mais juste avant d'arriver au pouvoir en Angleterre, mais cette dame-là avait été repérée par le groupe Bilderberg et elle est arrivée à la tête de son parti et elle a fait table rase, elle a fait maison nette et c'est une dame de fer qui a décidé d'en découdre avec les syndicats. Elle a mis les syndicats au pas. La question que plusieurs se posent, est-ce que le président américain Barack Obama fait partie de ce groupe? Au moment où on se parle, il est impossible de dire, hors de tout doute raisonnable, que Barack Obama est un membre en règle. Il est un sympathisant. Il faut savoir que Barack Obama envoie des émissaires aux unions du Bilderberg. Bon nombre de ceux qui ont assisté à la réunion du groupe Bilderberg en 2008 se sont retrouvés dans le gouvernement d'Obama quand il est devenu président. Par exemple, Larry Summers et Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, sont devenus d'importants conseillers économiques d'Obama. Le général James Jones est devenu son conseiller en matière de sécurité nationale. Et j'en passe. Oui, Barack Obama est sans aucun doute un membre de Bilderberg. Et il obéit certainement à leurs ordres. On en aura la preuve avec l'augmentation des coûts de l'essence et avec la prolongation de la récession entièrement fabriquée par les Bilderberg. Le comité de direction est composé d'une trentaine de membres permanents qui se réunissent tout au long de l'année. Étienne Davignon occupe le poste de président depuis 1999. Les membres du groupe Bilderberg ne le sont pas nécessairement à vie, mais certains le sont depuis longtemps, comme David Rockefeller, qui était présent à la première réunion en 1954 et qui assiste encore à toutes les réunions. Henry Kissinger y est aussi depuis des décennies et n'a jamais manqué une réunion. C'est la crème des crèmes. C'est la noblesse de l'intelligentsia. Ceux qui vont là sont évidemment, c'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, je pense que même si ces groupes-là ont le droit de se réunir, encore que je ne conçois pas ça pour les politiciens, ils doivent pouvoir dire de quoi ils parlent. Surtout quand ce dont ils parlent concerne l'ensemble des peuples du monde, l'ensemble de la planète. Hitantsika amin'izay zany le fandehan'le groupe zareo zany araka le voateny teo moa izy hoe 99% ny olona zany tsy malala hoe inona zany Bilderberg zany fa bon reny zany le olona manan-karena zany midécider hoe ohatra hoe fiakaran'ny pétrole, fiakaran'ny bourse na fidinan'ny bourse hoe aizany guerre créé na izany reny atao cible. Hitanareo ohatra ny any Irak reny ohatra Saddam Hussein nidirana niforonina ny dossier hoe misy arme nucléaire Saddam Hussein nefa izy tsisy resaka arme nucléaire fa nidirana daholo fa bon io zany zay tianjareo atao zany de hitantsika teo le izy hoe 90% ny arena zany zareo midécider anazy le izy hoe resaka tantara lavabe le izy raha ohatra ka miditra amin'ny système monétaire zany hoe aveza maro ny voly io sy ny tariny zany fa io resaka lainga daholo le izy
dia amin'ny resaka fitondrana zany a natao fotsiny hoe misy élection zany présidentielle sy ny tariny fa en réalité ny franc-maçon efa misafidy hoe iza ny tianjareo lany iza ny tianjareo miongana. Jerefy tsara zao ohatra tamin'ny nanongana Ravalomanana zao TGV, iza moa tena nanongana Ravalomanana? Azo jerevanareo amin'ny YouTube hoe Sarkozy tena niteny hoe bon rehefa tsy faly ny vahoaka dia miala ny olona lany. Oka ny frantsay fantarantsika hoe tian'izany soi-disant hoe tia démocratie sy manaja démocratie zany dia bon reny moa nytohany satria monsieur Ravalomanana zany tsy dia nitodika loatra tamin'ny frantsay dia fantatrantsika ny tohany. Ohatrohatran'izay zany le izy zareo zany mahavita manala président anankiray zany. Dia hitantsika teo zany bon résumeko amintsika zany fa tsy voateniko daholo moa izy fa zaho koa mihaino miaraka amintsika teo miaraka mihaino taminareo teo dia zareo koa zany ohatra hoe mivory zany zareo hoe mivory ohatrany hoe tonga mitoerana anankiray tsisy malala le izy. Dia zay olona mivory ao zany matetika ohatrany hoe sandratra zareo atao président sy ny tariny sy ohatran'izany. Zay nge mahatonga l'izy rehefa resahany mampalahelo rehefa miresaka amin'ny adolescent amin'izao ny mentalité zany zay natao hoe pensée éduquée zany io mantsy resahana foana hoe ny ray aman-drenitsika ny éduqué antsika marina nge ny ray aman-drenitsika nitsinjo ny ho avy mba hahatsara hoe ahoana ny anina fa en réalité quel que soit inona éducation fitany amin'ny ray aman-dreny azo avy tany démoniaque io mino an'izany ianao satria inona mahatonga an'izany tsy justice n'Andriamanitra tena nampitena tamintsika fa programme azo avy tany amin'ny gouvernement démoniaque dia nampitaina amin'ny zanaka sy taranaka faramandimby le izy. Dia rehefa miresaka amin'ny adolescent reny hitanao fa misy programmation mandeha mihitsy zareo satria maninona reny olona reny zareo mifidy ministre ianao reraka fotsiny ianao miditra partiny politique izy ny fidinao Ravalomanana sahery vaovao io efa lany dieny zao io fa ianao vizanindreo hoe ataony propagande ataony zao vizaninjareo fotsiny ianao satria zay nge mahatonga Jesosy reny mpitondra reny nge ozy izy dia manino itiran'izenareo fotsiny raha ohatra ka ho an'ny firenena zany le zavatra dia maninona zany 99% ny olona zany tsy mahalala ny existence ny franc-maçonnerie zany io misy 13 étages le izy dia reny diriger le monde zay mahatonga Satan miteny hoe le monde m'appartient. Reny olona reny le izy le 666 nge misy miteny hoe resaka papa le izy hoe Vicaros Philidea dia rehefa calculena le izy any amin'ny apocalypse dia manome hoe le satroka papa iny mitondra chiffre 666 fa tsy dia zay loatra le izy le 666 zany rehefa tena dininanao ato amin'ny apocalypse zany zavatra anankitelo izy io resaka faux prophète resaka dragon sy la bête zay ny sisy anankitelo zany. Dia reny sisy anankitelo reny zany samy manana zavatra iandreketany sasany any amin'ny économie sasany any amin'ny resaka politique sasany any amin'ny resaka bon misy groupe sous-groupe zany le izy ohatrany hoe ty groupe anankiray dia milina dia mizarazara groupe B dia misy amin'izay miandraikitra ny resaka musique dia misy resaka miandraikitra resaka culturel reny resaka sport sy ny tariny reny sy misy moa bon misy miandraikitra ny resaka ny fiangonana koa zany ka izy io zany mila fantarina hoe inona ny principe biblique dia inona ny principe système du monde zany ka misy système anankiroa mantsy eto ambony tany misy système démon misy système n'Andriamanitra ka reny araka hitantsika tamin'ny resaka vidéo teo reny zany zay olona voantso izy dia lasa matetika any amin'ny gouvernement zany ka le izy tsy zovina amintsika zany ohatra hoe zavatra anankiray voaingana fantatritsika teto an-dafo zao ohatra hoe resaka iny DSK iny jereo zao DSK hiditra président élection izy fa manino pite anjalala izy zareo zany mahavita manao reny zavatra reny
vitanjareo zany manongana olona anankiray sy mamotika fiainan'olona anankiray. Dia ny révélation nomen'Andriamanitra koa moa zany il y a 2000 ans passé zany tamin'ny mpanompony zany ohatrany hoe amin'ny apocalypse hoe ny vola zao le billet io hijanona izy io fa hivadika carte bleue daholo, hivadika numérique le izy. Na zao aza efa be da be ny Amerika any ohatra hoe ianao zany maka crédit vidy trano, vitanjalahy manafona n'iny vola iny tsisy n'inon'ino satria le vola tsy miexiste fa ianao mena attestation fotsiny hoe mividy trano hoe tiana attestation comme quoi hoe 250 000 euros vidin'le trano. Fa rehefa misy zavatra tsy tianjareo ataon'le olona potehanjareo tonga de hoe ny compte-nao rehetrarehetra manjava vitanjareo zany ohatrany amin'ny film reny. De misy vidéo anankiray koa mantsy sekoa anareo ohatra hoe manamarina le zavatra tenen'le olona teo hoe zay olona tonga amin'ny fivoriana io de lasa mahazo place amin'ny fitondrana. Hitantsika amin'ny fiainana andavanandro zany zay namandry zalahy ihany ohatra hoe namandra valomanana manao ninonina de efa manolana sy ny tariny mamono olona ny tribunal tsy afaka mikondane anazy. Ohatra hoe namandra tsiraka manao ninonina ny tribunal tsy afaka mikondane anazy satria maninona fampiaro zareo. Zay ny fandehan'le izy. De bon, ty zao misy vidéo resaka raha ohatra ka aranareo tsara ty tantara ty Manuel Valls premier ministre ny Frantsay am'izao zany amin'ny fitondran'ny Hollande zany 2008 izy ny invité-n'io groupe io de après quelques années après de izy zao lasa premier ministre io. Ndao ndray rahantsika ty. Vous avez 2 petites minutes à nous accorder, on a quelques questions à poser. Ouais. Est-ce que vous avez participé au groupe Bilderberg en 2008 et en 2009? On aimerait savoir... Non, une fois seulement. En 2008, c'est tout? Oui, absolument. Attendez, je signe. Paris le 4. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qui est discuté, qu'est-ce qui est débattu? D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. J'ai été invité comme le sont. J'ai été invité comme le sont des responsables politiques importants, je ne suis pas censé le dire, mais par exemple il y avait Hubert Védrine, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères vert, Joschka Fischer, qui était aussi invité à cette conférence pour écouter, pas pour m'exprimer. Il y avait le directeur général de l'EPAIS, je pense que c'est un lieu de rencontre entre les intellectuels, les journalistes, des économistes, des politiques. Moi j'ai été invité comme un des responsables politiques peut-être en devenir, avec d'autres pour participer et pour entendre ce débat. Je trouvais que c'était d'ailleurs, c'était au début de la crise.
j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas eu le sentiment d'être au cœur d'un vaste complot. C'était peut-être... ohatra za zany le izy hoe le olona zany efa tratra amin'ny zavatra tsy posena question anazy zany miresaka hoe bon ino hitantsika izy hoe anona hoe complot sy ny tany oraka nde mpanao gazety tsisy mipetraka tsisy mametraka fanontaniana hoe misy resaka complot ve le izy nefa le izy fantatritsika fa zavatra tena misy le izy. De ohatran'iny zany ny Manuel Valls zany ny invitena tamin'ny 2008 de taty aoriana lasa premier ministre sy mitombona zany zavatra tenenin'ireo reportage reo zany fa tsika moa zany tsy malala satria bon tsika chrétien zany chrétien de variana amin'ny bon zavatra tsisy dikany fa ry zalahy ry mamely ihany de ozenao hoe bon aferan'zareo vazaha zany fa tsy mahakasika atsika gasy bon jerevantsika nge ty horonan-tsary ty horonan-tsary ty bon zavatra mampalahelo le izy tsika zany mieritreritra hoe mifidy hoe cinéma fotsiny le izy bon nareo fa tsy ampianarina an'izany cinéma le izy hoe ary manahirana rehefa le misy rotaka reny tena misy olona maty mihitsy jereo ohatrany tamin'ny nanongana ny Ratsiraka tamin'ny Ravalomanana be da be ny latsadra de Ravalomanana koa moa niteny hoe za ndray izy raha vao tonga eo fitondrana tadidiko tsara zay teny zany raha misy olona 500 milahatra eo amin'ny Analakely izy de efa miala bon fantatsika ihany le tantara betsaka ny raha latsaka fa ny peuple zany vendrana miverina le olona de tsisy mitsara ohatran'izany zany satria inona mahatonga l'izy efa ny programmena zany ny saintsika hatramin'izay depuis des siècles zany efa ny programmena zany zay mahatonga Jesosy miteny hoe aza ty an'izao tontolo zao ianao zany tant que ianao mbola mankaty an'ity système du monde ty ianao tsy chrétien ianao satria ty système du monde ty zany tsy zavatra manjary eo fa zavatra corruption de la tête aux pieds le izy de zay mahatonga Bible mizingizina foana reo mpitondra reo izy izy de ty koa mantsy zany zavatra misy zavatra anankiray zany ohatra hoe mitenana amin'ny Romain ka ny Bible mantsy matetika misy controversé foana zany ohatra hoe miteny an'ity zany que toute personne soit soumise au Romains 13:1 que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Io zany ianao zany efa mamaky an'ilay izy ahoana ry fandehany ny Bible ry miteny Satan manjaka eto zany Satan zany mametraka ny olona fitondrana zany de eto ndray ny bebola miteny hoe ny olona rehetrarehetra de manajapitondra zany ty resaka le manajapitondra ty ny bebola teneniny eto io zany misy certaines choses zany principe tokony fantatritsika fa bon l'izy moa tsy eto anazavako an'l'izy ao momba ny resaka prédestiné io zany momba n'le hoe ahoana tsara moa fandehan'ny Adam et Eva tany amin'ny taloha tany zany hoe zay zany misy plan zany anaty Bible zany hitanareo ohatra zao rehefa milalao puzzle ohatra milalao puzzle zao le ohatra hoe misy sariny saka ohatra atambatambatra le izy satria petite pièce daholo iny zavatra iny le moitié kelikely iny raha ohatra ka tsy hitanao misy sarin'le saka côté tsy azonao imaginena mihitsy le fipetraky le pièce zany tsy azonao antsaina mihitsy le izy de zay mahatonga l'izy hoe hitanao aloha le sary raha ohatra ka mahita le sary ianao mety rambony ty satria jerevy tsara ohatra hoe ataontsika hoe 300 pièces le puzzle de fangaro l'izy de ianao manambotra anazy ohatran'izao tsy hitanao hoe ohatra hoe mahita orona ianao tsy azonao imaginena l'izy hoe aiza le izy le pièce zany fa raha hitanao le sary fatapatatrao l'izy de
ohatran'izany koa zany ny resaka baiboly zany. Ianao zany na mamaky verset de Genèse na Apocalypse ianao, ary zay zatra tsy azon'olona foana zay, des fois rehefa tonga tamiko hoe za efa telopolo namaky Genèse na Apocalypse, de za mo mamaly foana et alors ianao mamaky fa tsy azonao hoe aiza io pièce io mipetraka. Raha ohatra ka arahanareo reny verset reny misy contradictoire foana le izy. Am Jean miteny devoly hoe ana io le pouvoir izy afaka omeko zay tiavana anazy, kife zany reny mpitondra reny zany Satan nanome an'le pouvoir fa tsy vote avy tany amin'ny vahoaka zany. Io nge resahana foana hoe ny peuple ny tompon'ny pouvoir oui c'est ça. Dino tsara zany, ny peuple ny tompon'ny avendranana, c'est la vérité. Satria tsy mahafantatra ninona le vahoaka. Bon, somary lalindalina ihany izy raha resahana fa bon ny anahy moa resaka quelque chose de basique zany hoentiko eto am'izay mba ho azontsika le izy. De any amin'ny Romain 13:1 indray miteny hoe manajany mpitondra fa reny avy amin'Andriamanitra. Aiza zany resinao ka marina le izy hoe na de ataontsika hoe sao de teny zatra tsy tokony tenenina eto ary le izy zany hitanareo ohatrany tamin'ny anina angamba nazavako anazy, ohatrany tamin'ny anina angamba nazavako anazy Daniel sy Jésus. Rehefa talohan'le gouverneur izy de niteny le gouverneur, zany ka tsy fantatrao izy fa manana pouvoir manafaka anao sy managadra anao ve. De Jesosy tam'izay namaly tsy manana pouvoir ramiko ianao Jesosy raha tsy nomena viany ambony. De ohatran'izany koa mantsy zany amin'ny Pharaon zany, Pharaon sy roi de Babylone. De rehefa tsara Pharaon nge Andriamanitra nametraka anazy teo e. Amin'ny roi de Babylone, jereo tsara rehefa niady sy nitarina de maninona tsangako fahavalo ianao zay Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, de tonga roi de Babylone zany. Kife zany ren'olona reny zany devoly mametraka anazy fa Andriamanitra au contrôle, zay ngamba azahoanao anazy. Satria ty raha tena idirana un peu profond zany ty tsy de azontsika loatra zany hoe ahoana tena fandehan'le izy, satria misy tsy ho an'olona ahoana moa zany e, tsy ho anna public comme ça zany azavana anazy hoe ahoana fapetraky reo verset reo, fa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe ajao ny fitondrana zany. De ty zany ho an'ny chrétien zany, raha ohatra ka le fitondrana miteny hoe mariage pour tous, hoe lehilahy samby lehilahy afaka manambady, ny chrétien tsy manaja an'izay, que ce soit bien clair, fa ny chrétien manaja ny feu rouge sy lalàna hoe za mangalatra. Ohatra hoe ny chrétien manaja ny procédure administrative. Ohatra hoe ty saritapaka atao an'ty de afaka ray volana amin'ny vala iny, tsika chrétien manaja an'izay satria reny olona natokana hitondra zay. Tsika chrétien zany manaja ny certain loi zany e, fa misy certain loi zany ohatra par exemple any amin'ny tsy haiko ana arabe moa sa izy tsy tadidiko, misy lalàna hoe mbola azo atao ny milapide vehivavy. De tsika chrétien tsy manaja an'izany. De ny ohatra hoe par exemple hoe miteny fanjakana hoe tsy azo atao mitory Jesosy, tsika tsy manaja an'izany. Na de voagadra tsika, voasambotra tsika tsy mangina am'izany, tsy maintsy miteny foana tsika. Ohatran'izany zany fipetraky le izy. Fa ty mantsy resaka le prédestiné zany, raha ohatra ka miresaka zany, raha ohatra ka mijery le verset zany nareo, misy moment zany ny Andriamanitra miteny hoe avant la fondation du monde. Zany hoe avant la fondation du monde, avant la fondation du monde zany efa vita ny histoire zany. Ohatran'izay zany fipetraky le izy. Fa compliqué moa izy fa ataoko azonao ihany le izy hoe mitondra fanjakana zany nomena pouvoir koa zany izy avy amin'Andriamanitra zany, raha tsy zany izy tsy mipetraka eo. Zany hoe quel que soit zany na devoly contrôle n'ity monde ty, Andriamanitra mibaiko an'io foana. Zay zany le izy mazava tsara.
tsy mikasika anazy zany ozy anao fa hoanareo franc-maçon hoanareo zay mipetraka andafo zany andraso fa manakaiky anareo ary tsika fa jerentsika ndray ty horonan-tsara anankiray ity fa efa manakaiky any Madagasikara io efa manimanitra fofona. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qu'ils font en Afrique. Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la GLNF. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. Mes assistants, François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive, donc on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. Ce modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons et pour marquer notre... C'est très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okemba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'Élysée, j'ai dit seulement... Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement. Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation. Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon.
Quelque part dans Paris, un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un franc-maçon, le passage sous le bandeau. Ce soir-là, une petite obédience maçonnique, la Grande Loge traditionnelle et moderne, accepte de nous laisser filmer. Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge. C'est le vénérable qui accueille le candidat. Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux n'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure, mais pour vous aider dans votre concentration. Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs. Le personnage au bandeau est placé devant 3 bougies posées sur des colonnes qui sont censées représenter les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, la force, la sagesse, la beauté. Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au décès de mon père. Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition? À quoi occupez-vous vos loisirs? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible. Les frères de la Grande Loge traditionnelle et moderne ont accepté que nous assistions à cette épreuve tenue secrète pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher. Je pense qu'elle... pour montrer que la franc-maçonnerie n'a rien à cacher fa laingio be da be zaratra tsy fantatra zany amin'ny resaka franc-maçonnerie fa zareo manafina an'izy io betsaka ny zavatra hitantsika teo zany azo jerena hoe bon misy président le izy président africain de ianao zao raha ohatra ka notaniko raha ny président africain be da be zany Burkina Faso sy ny tariny zany io de sûr avenao fa Madagascar koa tsy ao anatiny hoe comment ça se fait raha valy manana avion américain manatra anazy à Madagascar comment ça se fait raha tsiraka rehefa nisy rotaka iny misy hélicoptère maka anazy de manino tonga de tonga ty andafy satria zay le araka ny reportage hitantsika teo hoe bon tsy fantatritsika koa ino koa zavatra miaraka amin'ny hery vaovao zao fa mino maromaro de anao fa zareo sambo zareo daholo ndreo io ange misy zavatra azo resana be da be nge momba ny zareo e fa ny manahirana fotsiny tsisy vidéo ohatran'ireny de ianao zany teny ohatrany hoe lasa miteniteny sans preuve fa misy zavatra azo tenenina be da be momba ny fitondrana any amintsika Madagascar fa raha hoanareo raha manana vidéo le izy raha sanareo tsy sanareo mamoaka anazy afaka menareo anazy izy mamoaka anazy fa le izy resaka force occulte daholo ny itondran'zareo ny vahoaka de manina le izy bombardena ny vahoaka amin'ny mensonge zany le ohatrany hoe le zatra ny tenen'ny farany hoe bon franc-maçonnerie zany nanaiko hoe bon filmina zay am'izay tsy pour montrer hoe tsy zavatra fena de imagine anareo ne nisy moment zay nisy ny contact anazy zany zaho olona tsisy diplôme CPN nananako na BPC zany tsy ananako de le olona zany tellement zany intéressé zany aminazy zany de inona zavatra nataony oentina gauche à droite manatona grand ina moa zany le fivoriny reny c'est pas n'importe qui le izy de tonga taty à Paris moa de hoe oentina représentena amin'ny resaka directeur d'université nucléaire tsy haiko inona aty à Paris ony de za moa gaga tam'zany resaka physique chimie nanarany molécule anankiray tsisy fantako nanoray de inona idirany za oentina any amin'ny ay izy io kay taty aorina zay vao fantako le raha namana atika intéressé be tamin'ny zavatra nataoko taloha zany satria fantany zany taloha zany ohatrany hoe manana pouvoir occulte zany manana hitanareo
raha ny inona moa zany le momba intéressé be zany zareo momba resaka kalanoro, resaka pouvoir hoe ohatrohatran'izany zany de nandaniny zareo fotoana mihitsy a tonga migara zany a ohatrany hoe avy any amin'ny faritany a tonga migara tena tomobile mihitsy makao de hoe tambatambazana de nisy ny teny anao moa izao ianao ngena hatramin'ny vady raha mila vady ianao hatramin'izay ankizy tianao amin'ny zanaka zareo tena tsara onge azo menanao daholo de gaga de bon za moa za tsy intéressé amin'izany za mantsy alola bon coupeko le contact fa azonareo an-tsaina fotsiny le izy hoe resaka pouvoir occulte le izy ianao zany proposition zany hoe mena vola be mena vehivavy zay tianao afaka misolosolo ianao mena voninahitra omena laza ohatran'izany de ozy aleo ihany mijalojalo ohatran' zao fa tsy maninona fa au moins libre satria maninona une fois ianao miditra ao ianao tsy tompon'ny tenanao ntsony zany zavatra fantatritsika zany amin'ny resaka renim-panofana fody gasy reny fa momba ny any amintsika Madagasikara indro fotsiny hoe bon tsy sany pointe tao moa ny mpitondra antsika de tsy nanaky ny filmena fa mino marimarina ianao fa ao zareo fa bon jereo ane ohatra inona mahatonga an'izany jereo tsara fotsiny rehefa mipropagande tonga raha tsiraka manao propagande raha voalan'ny président ampidiniko ny vary tsy haiko ampidiniko tsy haiko inona ny menaka sokafana ny télé privé sokafana ny radio FM privé patati patata tonga ry zalahy eo aiza le isa ohatran'izany koa zao raha valomanana bon raha tsiraka moa zany tsy de tadidiko loatra ny propagande satria mbola kelikely ava tamin'ny raha valomanana mba efa natadidy hoe sokafana ny télé ozy izy privé sokafana ny radio fa MBS ihany miparitaka eran'ny Madagasikara fa ny radio tao aminao merde tsisy nahazo nanoka raha tao Antananarivo raha ohatra ka ianao zany tanokatra radio mila mividy antenne efa en actualité zany fa manina le izy zareo zany aty rehefa tonga eo zany eo vao mahita hoe ty dossier ty tsy azo kitihana satria franc-maçon milohan'jareo ka io anarany fotsiny reny mpitondra raha ohatra ka mamaika loi constitutionnelle ny frantsay nareo le pouvoir exécutif sy ny législative hitanareo fantanareo tsara iny zany raha teniniko fa ry Hollande reny marionnette fotsiny raha tena mamaika ny loi constitutionnelle ny vazaha ianao fa tsy fantatra ny amintsika gasy ihany pour montrer quoi le izy ianao zany manao propagande berne vahoaka ianao ampidinina ny menaka nefa ny tikondra iny tena miakatra indrindra tonga zao raha joel ny menaka ampidinina varina ampidinina aiza le izy tonga ny hery vaovao zao hery tonta ihany ny verinao fa la tête fotsiny misolo azonareo le izy zany hoe zay tonga eo zany tsisy mamely daholo ka reny ce n'est que des marionnettes reny présidentsika reny bon président nareo moa zany fa tsy président za zany personnellement za tsy mifidinizaniza jesosy rery ihany ny fidiko satria inona nanolotra haino ho ana fa ny président zany za tsy mifidy ka tsika chrétien zany tsy tokony hitra amin'ny jeune reny olona démoniaque reny fa manipulena fotsiny tsika vahoaka de bon jereo zao ohatra ny ty vidéo-ny Hollande ty président nareo zay vazaha eto moa zany mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Bon, zay zany tenin'ny Hollande zany. Tsy maintsy miditra ianao franc-maçonnerie ozy izy. Zay ny mpitondra antsika. Pouvoir occulte ny ohatra zao. Be da be ho le izy be da be ny zavatra azo resana am'le izy fa le izy zany manahirana hoe tsisy preuve zany le vidéo zany hitanareo de bon tsy teninina moa le izy fa bon be da be zavatra fantatra zany amin'ny resaka artiste reny zany be da be ny zavatra fantatra amin'ireny hoe ahoana ny programmenan'olombelona tsy azavaina public koa le izy fa azavaina privé le izy fa ianao zany raha ohatra ka chrétien zany
tsika tokony miala amin'ny système zareo vao miresaka amin'ny gasy efa chrétien zao bon soi-disant chrétien %80 gasy tsy afaka amin'ny fomba ndrazana io famadihana nefa zareo mitondra anarana chrétien tsy afaka amin'ilay système namoronana anazy depuis des siècles ny formateny io loha io de tsy afaka mampalahelo ary amin'ny fivavahana io pire noho io zatra nataony zareo io fa mbola ho hitantsika eo fa io mantsy hitanareo za zany miteny foana hoe bon détournena ohatran'izao ny évangile de nisy fotoana moa vidéo nazava kely izy fa misy inona moa zany ty teny roi Léopold II ty zany enonareo tsara ngely izy manahirana be le izy mampalahelo bon ny païen manao an'izany bon efa zay le izy moa ny rainy raha tsy ny devoly nareo izy Jesosy manaraka ny rainareo votre père le diable izy bon regny tsy magaga fa tsika chrétien zany tomber dans le piège zany zay vao tena hoe bon eo zany ohatrany hoe bon tamin'ny semaine lasa teo zao miresaka amin'ny ohatrany hoe misy madama zay évangélique izy io évangélique charismatique reny de marary moa izy de resaka miracle an'Andriamanitra zany de tenenin'le madama hoe Ralph izy rehefa mihinana sainte ou tsy du vin 12 fois ony tsy tapaka mihitsy tonga de afaka le cancer de ho zany mantsy anazy zary nahitanao an'izany oa tena magaga mihitsy tsy hita hoe aiza ahitan'le olona anazy de eto ianao de gaga fotsiny manahirana ihany izy bon inona moa mahatonga an'izany misy antony daholo ny zavatra rehetra fa tsisy tonga ho azy zany fa hoentiko eto amintsika sombosombon'ny zavatra ny baiko nomeny mpanjaka zany araka le nazavaiko tamin'le vidéo taloha tamin'le resaka fiangonana iny le hoe dit Thessalonique iny le izy zany rehefa mpanjaka zany rehefa miteny hoe za chrétien de chrétien daholo ny vahoaka zay tsy chrétien tapatenda rehefa miteny le mpanjaka hoe za manompo sampy zay tsy manompo sampy de tapahana daholo ny tenda zay zany nazo tamin'ny église primitive zany nanenjehana ny mpianatra Jesosy zany à l'époque satria mpanjaka tsy chrétien de tonga Constantin libéré an'le izy de tonga moa Théodose taty premier de navadiny resaka fitondrana politique zany ny christianisme zany ka zatra hitantsika amin'ny fiangonana am'izao nge mampalahelo fa ianao rehefa manazava an'le izy de lazaina hoe bon ianao mitsara non arao tantaraka sokafo ny masom-pananao sokafo ny intelligencenao raha mba zavaina zavatra ohatran'izao fa ianao zany raha vao dans l'ignorance zany ianao Satan manjaka aminao za zao par exemple raha ohatra tsy malala resaka mozika zany anatin'ny hoe les chiffres 6 dans le monde de ténèbres za nge mihaino rianay za mihaino jojoby za mihaino bodo fa za rehefa tonga zao miteny aminao hoe zay nareo manaraka irany bodo popy nareo mivokisany devoly anareo de ina teneninao raha fa ianao aza mitsara qu'est-ce qui se passe ka ianao tsy malala fa za malala ka zay mahatonga atsika zany mba tsy ho ringana de maninona fantaro le zavatra zany fantaro le izy ty zao misy tsy toriteny moa zany fa baiko nomeny mpanjaka zany roi de Bel zany tany Congo tia fa tia ce n'est qu'une fine partie fotsiny ty zavatra ty. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge.
La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Misy moment zany tamin'ny vidéo mbola ohatra hoe lasa nanobondo ndray. Nisy moment anteny tamin'ilay vidéo tamin'ilay resaka fiangonan'ny tapany tsy tadidiko fa firy reny a. Jereo napahenty zao a, le mpanjaka olona tsy mivavaka mahatsapany tena hoe fa iza moa ampianarinao hoe tantaran'i Moïse. Iza moa ampianarinao tantaran'i David. Iza ampianarinao didy folo. Iza ampianarinao tantaran'i Jesosy. Oraka zavatra hintsika fitoriana teny isan'lady zavatra efa fantatra foana. Ka eo nge le problème mivoay ianao an-tokotany. Manontany io zay olona tsy mivavaka, fantatrao ve Jesosy? Tantara tsy tena hoe fantany intimement, fantatrao ve tantaran'i Jesosy? Iza tsy malala hoe naty teo tamin'ny Golgotha izy ka nifantsihana. Inona nafaty anazy satria nitonona zanak'Andriamanitra izy. Iza tsy malala amin'ny olona tsy mivavaka hoe zany Jesosy zany nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Iza tsy malala hoe zany Jesosy zany tsy nanota mihitsy. Ka inona raha ampianarinao isan'lady hoe midira amin'ny famasinana hoe Jesosy zanak'Andriamanitra, zatra efa henonay foana angela izy. Na ny païen malala an'izany, na musulman malala an'izany, reo tsy manaiky an' Jesosy, na hindouiste malala an'izany histoire an' Jésus zany. Iza tsy malala an'izany? Pourquoi? Satria na ny païen tamin'ny fahavian'i Jésus touché daholo l'humanité. Ahoana mahatouché ny humanité? Ka à partir de Jésus tonga de zay vao ane zéro e. Ka iza tsy malala an'izany? Iza tsy malala rehefa manome référence talohan'i Jésus hoe tant d'années avant Jésus-Christ. Na le mpanjaka malala an'le izy. Fa ampianaro zavatra plus profond zay. Satria là où notre ignorance, c'est le ténèbre qui règne. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes,
afin qu'il n'hésite point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Zay zany ry havana ny zava-niseho tany amin'ny année 1860 tany ho any zany. Nomena baiko ny mpitoroteny soi-disant ny mpanompon'Andriamanitra fa reny mpanompon'ny devoly ny ankamaroany satria ny édukena ny olona dia novaina ny kristianisme dia hoe nahodina ohatran'izao. Lizy ange hitanareo amin'ilay resaka chrétien zany remarqueo nge ty zavatra ty. Ianao rehefa miresaka arena amin'ny fiangonana tonga dia tenenina hoe évangile de prospérité. Évangile de prospérité. Zareo zany jareo ange ny olona miteny évangile de prospérité. Ohatrany tsy tia vola reny zareo. Maninona ianao mitady vola ary? Maninona ianao de lundi au vendredi miasa raha ohatra ka tsy tia vola? Ilaina fotsiny le izy. Ary maninona ary fitanan'ny olona? Bon, natonga n'io zavatra io tamin'ny histoiran'ny katolika zany reo moine reo zany nanao vœu de pauvreté zany. Satria fantatsika fa katolika tsy mahazo baiboly mihitsy na dia kely.
satria jesosy ny teny hoe rehefa nanontany mpianatra hoe mpampianatra aiza ianao matory avy manaraka anahy fa nany zanak'olo izy tsy manana trano asiana atoriana ao zay. Bon, io ange misy zavatra ange tsara mariana e, zay le izy hoe mila fatarinao le plan biblique fa tsy tonga de tena anankiray ny Jésus de iny hoentinao déterminer fiainan'ny fiainanao manontolo fa ianao tu vas rester esclave andevo. Bon, io resahako ihany tam'le vidéo taloha teo hoe tsika malagasy ange manana problème anankiroa e. Iniquité sy fanandevozan'ny vazaha mbola babeny io esprit io satria na tsy foana zavatra ohatran'ireny. Ino resaka infime partie fotsiny iny satria misy boky mihitsy zany manuel mihitsy zany nomenan'ny mpanompon'Andriamanitra à l'époque. Ka ianao rehefa tsy manao an'izany de maty ka. Ka no zareo zany tsy nahazo antso tao amin'ny tompo zany tsy sa manohatra an'le mpanjaka fa zay tena apelehan'Andriamanitra ange tsy miraraha an'izany fitondrana zany e. Rehefa fitondrana miteny hoe mangina ianao vao mainy ireo mpianatra reo nikikika fa ny am'izao nge rehefa miteny le fitondrana ny pasteur tsy samitory e. Satria manino corruption miaraka amin'ny fitondrana alors que fantatritsika le izy ny fitondrana am'izao mireprésenter pharaon. De à cause n'le resaka hoe nasena tiavana zany ny pauvreté de verset zany fa nalahatra. Ary za zao miresaka amin'ny chrétien matetika ohatra hoe rehefa miteny zavatra hoe Jesosy nge tsy mbola nanao an'izao e. De valiny tenin'le chrétien ary le passage am'izao. De teneniko am'izay le olo zay nge nianonao tany am-piangonana fa ianao tsy namaky ndana sokafo bebola sokafo le izy de vakio. Selon l'histoire nomenanao tany am-piangonana ve io zavatra io? Abo tsy zay tokoa izy ka ianao programmena fotsiny. Zay tenen'le mpanjaka teo hoe ampianaro zareo microire fa aza ampianarina mirezoner. Ka zay mahatonga antsika chrétien ny ankamaroany am'izao on n'est que des crétins. Titre fotsiny no entina. Ianao zao ohatra raha mipetraka eto andafy ianao na ny Madagasikara. Eto andafy ianao SMIG angamba 1100 sa 1200 anoany angamba izay SMIG. De misy zany ny olona mikarama 1500 na 2000 eo amin'ny anio. Ianao ve manana comptable ve ianao io? Any Madagasikara ohatra ataontsika hoe mikarama 5 millions ianao. Efa rara zany olona ankavitsina miasa 5 millions zany a Madagasikara fa bon ambany be. Ianao ve manana comptable? Ianao eto andafy zao mikarama 1500 na 2000, ianao tsy manana comptable zany. Ianao ihany mijery volanao. Resahana foana ny am-piangonana hoe Jesosy tsy nanana trano de tellement betsaka loatra vola tao amin'ny Jesosy tsy tia mpianatra io nila comptable zareo. Izy ny mpitazana vola mpiandraikitra vola Judas. Société nge manana comptable zany. Ka ahoana moa ianao tsy mahazo le bebola. Bon misy verset anankiray zay moa tena mazava tsara hoe tena hita hoe manambola zareo. Fa Jesosy zany na tonga na tsy nividy trano. Satria fantany le izy zavatra efa ho avy teo fantany. Qui fait raha ohatra ka remarquenao zany Jesosy miteny foana mon heure n'est pas encore venue zany hoe ohatrany hoe ahoana moa zany ohatrany hoe ino moa zany raha nisy montre zany izy zany e imagine hoe ohatrany miteny mijery ohatran'izao foana zany Jésus zany mietsika kely de mijery hoe efa fotoana ve sa tsy fotoana. Ka izy tsy nividy trano zany ka Mariana rehefa zareo nandeha chaque tanàna ny olona rehetrarehetra sitrana nanome nitondra volamena nitondra vola fotsy nitondra vola tam'zareo. Zay natonga Judas ny andraikitra ny trésorier-ny zareo tamin'io io zavatra io. Fa Jesosy tsy nahantranao araka ny selon nanamboarana n'io évangile santoka nomenanao io. Misy verset passage maromaro miprouve an'izany fa za tsy teny reto moa le izy fa bon zay fotsiny raha manan-tsaina ianao mba azonao an-tsaina le izy hoe ianao tsy manana comptable tompoko à moins que ianao manana entreprise alors que ianao mikarama 2000 euros vola nge zany 2000 euros zany aty e. Fa ny à cause ny le zavatra ohatran'ireny hoe nampianarina ho pauvre ny chrétien de tsy fantatry zareo am'izay le président am'izay mireprésenter pharaon de ny chrétien am'izay sous ordre ny mpiasa-panjakana. Ianao zany rehefa mahita chrétien zany inona moa zany mahazo place kely fonctionnaire nomeny tompo anaty
Fa ianao nge dans anatin'ny système maçonnique e. Nomeny tompo anao ahoana? Ianao ny vendrana tsy micomprendre ninninona. Tenin'Andriamanitra mitena. Tsy natao vodinareo fa lohany. Ka ianao zany rehefa chrétien zany hoe lohanareo, vous n'êtes pas la queue mais la tête. Iza manome baiko anao hoe miditra en valmaraina ianao de raha va midi, de miditra 14h ianao de raha va 17h. Nefa ianao be style hoe olom-boafidy, firenena voafidy. Iza mpanome baiko anao. Reny olona navoaka tamin'ny vidéo reny ve? Fa tsy azonao ny évangile satria efa niprogrammeny ianao. Ina sy naiky ny fine partie fotsiny le izy fa mbola misy programmation be da be le izy ohatrany hoe nataony Darwin zao ohatra. Fa le izy naresahana aminareo ngeny izy tsy zakany lohanareo le izy. De ohatrany hoe aiza le verset miteny an'izany, aiza le verset miteny an'izany. De araka teny le mpanjaka teo hoe misy boky izy nomena anareo manuel fa iny sombitsombiny fotsiny iny. De après am'izay ny chrétien efa niprogrammena tsy hanohatra zavatra anankiray na de efa tsy ara-biblique de izy de ma grâce te suffit, ta grâce te suffit. Zay nge izy satria niprogrammena hoe coucher. Vao hiteny zavatra kely anao, vaona zavatra kely de inona tonga any coucher. Zay mahatonga zay nge mahatonga miteny an'iny hoe coucher fa nareo tsy mahazo an'izy raha ohatra ka zany jera tena an'iny vidéo iny voalohany hoe lazanareo fa misy vava rano fa tsy zany fa iny zavatra miseho zany. De nesorina ny courage tsy samy affronter zany tamin'le resaka résumeko l'izy hoe resaka baiko tamin'le mpanjaka teo apprendre à croire non à raisonner. De tsy mahagaga hatram'izao gasy rehefa mita vazaha 32 dents fa rehefa mita sambo gasy izy indifférent. Pourquoi? Sauvage. Zay nge mahazo antsika e. Mandraky tiany androany tsy afaka chrétien l'izy be da be. Ndanareo fanirasira amin'ny chrétien to ndafeto na ny Madagascar na amin'ny FPMA na amin'ny évangélique moa mbola FPMA ihany fa bon be style ihany mitondra anarana évangélique fa tsisy évangélique reny. Zay ny zavatra mitranga. De tsika chrétien zany efa niprogrammena ho andevo. Programmena ny système hoe ho andevo. Manino? Fonctionnaire. De iza ny patron am'le fonctionnaire io? Païen. Zay de le izy. De bon manahirana le izy fa zay e. Bon zay moa le fiainana de zay zany le fiainana koa. Bon jereva antsika indray ohatrany hoe resaka hita resaka muzika indray atsika. Resaka muzika indray satria moa tsy vidéo nataoko teo iny teny hoe Ranjakatiana reny prédicateur de l'enfer oa. Ianao zany raha efa chrétien zany manaraka irany body hoe Michel Sardou hoe Beyoncé sy ny tariny. Andraso voako anao ty vidéo ty de ho hitanao hoe iza ny olona kafizinao. If your ultimate goal is to be famous, then you're going to do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're going to end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really not worth it. I got him away from this witch that he had with him. He told her to go shopping. We were in West Hollywood, and I was witnessing around to people I knew. We went off in his store, and we started talking. I said, David, I'd like to ask you a couple questions. I said, I already know the answers, but I've been gone for 5 years. I'd like to know if certain things are still the way they were when I left. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Martin Lawrence is the guy that showed everybody you can make it from D.C. to Hollywood. And I had a personal stake in his success. Every time he did something, it made me feel inspired and really good. And he was always real nice to me. He'd sit me down, what's going on with you, baby boy? What? We'd talk about comedy, whatever. And, you know, when we did Blue Streak, we were promoting it, and Martin had a stroke. He almost died. And then after that, I saw him, and I was like, oh my God, Martin, are you okay? And he said, I got the best sleep I ever got in my life. That's how tough he is. So let me ask you this. What is happening in Hollywood
that a guy that tough will be on the street waving a gun, screaming, "They are trying to kill me"? Yeah. What's going on? Why is Dave Chappelle going to Africa? Why does Mariah Carey make a $100 million deal and take her clothes off on TRL? A weak person cannot get to sit here and talk to you. Ain't no weak people talking to you. So what is happening in Hollywood? Nobody knows. The worst thing to call somebody is crazy, is dismissive. I don't understand this person, so they're crazy. That's bullshit. These people are not crazy. They're strong people. Maybe the environment is a little sick. Roman is a crazy boy who lives in me, and he says the things that I don't want to say. He was born, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage, so he bashes everyone. He threatens to beat people, and he's violent. That must be nice to have, like, an ignorant loudmouth who you can just sort of blame every... He wants to be blamed. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. I don't want to blame him. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. People have brought him out. People conjured him up. Now he won't leave. When they meet me and they speak with me, they're expecting Sasha. And I'm really kind of shy, and not really shy, but more reserved, and nothing like Sasha. But I guess I wouldn't be very entertaining on stage. So Sasha comes out, and she's fearless. She can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. Right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me. Why did God give me this life? Sometimes it's overwhelming. Why did God give me my talent, my gift, my family? But I know you're not supposed to question God. So I'm grateful for the life He's given me. I'm so grateful. I'm alive and I'm living a dream. I'm living my dreams. Wow. I am misunderstood a lot at times. My music, my image, people have their whole thing about me, whether it be me being a devil worshiper or whatever. Besides them reading into my hand over my eye on my album cover. Why is your hand over your eye on your album? Because I'm a devil worshiper. What are you talking about? And it all happens as she's starring as a kind of villain in the tabloid accounts of supposed jealous arguments and then a horrible breakup with her self-proclaimed first love, Justin Timberlake. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Illness in the family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Brittany. Yeah,
That was weird. Reny zany le izy zany jereo fa tsara le paozin'ny Britney Spears zany. Nareo zao mijery anahy ka raha ohatra ka anao zao tampoka petraka zany aza miresaka eto zany. Salut, salut. Alaine. Ka le dévoile te hivoaka public, c'est ça. De inona mahatonga l'izy hoe reny fansiny mankafian'ny izy moa Rihanna reny zany tsy tonga saina zany mahita an'ireny. Zareo nefa tsy miafiny. Miteny hoe za adoratrice de diable. Reny Britney, reny izy moa Beyoncé mitomany. Nicki Minaj zany jereo reny mazonjareo reny fotsiny vidéo hitantsika reny zany hoe mba nivoaka hoe public l'izy fa pire rehetrarehetra misy an'iny daholo eo ambadika tsy tony nanarana fotsiny fa raha pire malagasy zany tamin'izay mbola nanompo sampy be da be ny olona malaza reny niaraka nanompo sampy taminay fa ny tena fantatra fotsiny de izy Jojoby am'le akanjony sy le zavatra mandeha iny inona mahatonga Jojoby miteniteny ratsy be rehefa public satria le tradition anjareo zany miteniteny ratsy zany iny zavatra akanjo nataony Jojoby reny ange le bon tsy tadidiko moa ny anarany efa ela koa moa zany nialan'le izy fa bon tsy tadidiko hoe inona ny anarany iny zavatra ataony le eto iny le Vian'ny Mazenga mandeha amin'ny sary io le Vian'ny Mazenga reny moa tsy fomba ny mpanjaka reny soi-disant hoe misy devoly zay soi-disant hoe mpanjaka anankiray zay malemy ny tongony mampiaminarivo zay ny anarany zay nanome akanjo iny ny Jojoby io devoly io zany anisan'ny ny possédé anahy tamin'ny andron'izay de le zavatra am'izay mody atao hoe ny fitahin'ny razambe devoly manao an'ireny antanoio daholo zay olona mitaizany tromba miopy tromba io fa mitomany foana reo vao tsisy olona fa rehefa devant n'olona fotsiny vanitikitiky ohatran'izao la izy fa zay zany le zavatra miseho fa bon pour comment ça se fait zany le olona miteny hoe zay diaboly miaraka amin'ny Satan sy ny tariny le olona teo zao fa niteny izy moa Kanye West zao efa namorona beboly anazy manokana izy ony le mpamonjy comment ça se fait le olona mbola miorakoraka hoe tena zay comment ça se fait na ianao imenao le izy comment ça se fait anao mbola mankafy an'iren'olona iny alors que anao mitony tena chrétien mitona tena chrétien anao fa ny intelligence-nao efa plongé dans le ténèbre l'intelligence-nao jereo ne raha ohatra ka ianao tsy malala mankafy an'iren'olona reny tsy fantatrao le izy fa raha ohatra ka ianao zao fa nijeran'ity vidéo ty ka nanaraka reny teninjareo reny ka mbola reny Britney fa bon ripopotsy ao anatiny bon io devoly anankiray daholo miandraikitra ny artiste pire devoly anankiray ny miandraikitra ny ohatra ataontsika hoe peintre art reny devoly anankiray le izy genre démon anankiray miandraikitra ny resaka film pornographie devoly anankiray miandraikitra ny ohatra hoe resaka fijangajangana sy resaka fisotroana toka zany ka nagasina vazana américaine sinoana karany io devoly anankiray daholo miasa amin'iren'olona reny efa nazavaiko atsika am'resaka feo kely iny moa le izy fa inona mahatonga le olona tellement le olona efa miteny zavatra direct mbola tsy tonga saina le olona satria zao ny antony atao amin'ny Romains 1:20 en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent parce qu'il a fait. Ça se voit à l'œil nu, la perfection d'Andremantre. Ils sont donc inexcusables. Et nous, oui, inexcusable dit la Bible. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il mérite en tant que Dieu, ils ne lui ont pas
montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, dit la Bible. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur. De sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est par cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec leurs femmes et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Et nous avons en connaissance de zavatra anakireka et nous avons tsy miala amin'iny zavatra iny. Niafaran'le tantara zany, c'est Dieu lui-même qui va plonger toute ton intelligence. Ianao tsy tonga saina ntsony na le olona miteny hoe za manompo Satan, za manompo zao, tsy fantatrao ntsony le izy satria maninona ton intelligence efa plongé any amin'ny ténèbre. Qui fait lasa misy raisonnement zany ianao hoe ary ana lasa mira mba mahafinaritra fotsiny mira mpitiavana e poupy de mba mira an'izao e aiza poupy am'izao. De après l'izy lasa zavatra hafa. Zay l'izy hoe malala ianao nefa ianao tsy te hiala. L'izy ange zao e. Jereo ange le izy e. Tellement d'intelligence nous l'anak'iray zany fa plonge zany. Mais koa ohatra mazava tsara nareo amina. Avant 2012 nanomboka 2004 zany officiel zany nanao rituel satanique zany en 2004 zany officiel io fa zany hoe talohan'izay efa niplonge tao zany nanomboka zany asa tao MyFM zany nietsika be zany le izy. De rehefa avy eo zany nitsoaka tany Diego tany mihitsy tamin'izay ohatran'izay le tantarako bon ho an'izay mahalalana fo za tsy lalala amin'izany loatra. Rehefa niverina avy tany Diego nanao rituel entre anay eo l'izy efa pendant rituel natsony le nanao rituel hoe reto tsy azo lazainao amin'olona satria maninona bon imagine am'izay zavatra nitranga za pendant ny 2004 jusqu'à 2012 conscient tsara hoe lainga ty zavatra ty ratsy ty zavatra ty fa maninona za tsy afaka niala tao. Fantako le izy lainga le izy. Tsy fantako le izy démoniaque fa fantako lainga le izy. Resaka le fanafody gasy io, lainga io. Fa vao fantako le izy hoe démoniaque io zavatra io. Na ialeto ny aiko aho za matsy an'zareo tamin'izay. Za tsy manaky anareo. De natsony zareo rehetrarehetra bon zareo le sefosefo listo Antananarivo zany e. Ianao ty ve nidirany devoly raha fa zao zavatra mindragnahary io zao de ianao ve hiala amin'io? Non, mila miala ho za. Za tsy manaky an'io zavatra io. Pendant toutes ces années fantako fa lainga le izy fa za tsy afaka atao fa une fois vao fantako le izy hoe démoniaque le izy.
tsy nanaiky tsy nalalan'i Jesosy zany androny zany fa za tonga de niady za tsy manaiky an'izy io. De comment ça se fait ianao zany ohatrany hoe mijery riana zany fantatrao fa rino ny resany, comment ça se fait ianao tsy afaka fantatrao nge izy tsy mety ho anao manao fanafody gasy zao raha ohatra ka mety io fanafody gasy nataonao maninona tsy ataonao publicité fa maninona entre anareo ihany miteny hoe misy olona rianareo mahay manao zavatra satria raha mahasoa le izy pharmacie miafina zany pharmacie mibaribary ny clignotant hoe vêtre la croix hoe ato misy fanafody ko maninona ny fanafody gasinao afeninao le izy satria à l'intérieur de toi fantatrao le izy tsy tsara io ary tsy mety io fa à cause ny intelligence tsy fonctionne zany de ohatrohatran'izay le izy ka ianao zany raha mijery an'ity vidéo ty raha ao anatin'le izy ianao tsy mana excuse à partir nahita reny zavatra reny fa nalala zay ianao fa ny olona tsy malala nge de ohatran'izany zay le izy hoe ringana fa ianao rehefa malalaka mbola manaiky ringana ianao zay nge tenen'le vehivavy teo aloha teo iny une fois vo tafiditra ianao izy tsy afaka ianao raha mbola devoly ane mamely antsika raha Andriamanitra pory antsika inge tsisy afaka mihetsika zany devoly fa nienjana tena riavana malala nge de zao hoe raha ohatra ka Andriamanitra mandentika an'io intelligence nao io iza nalanao ao iza nalanao ao raha ohatra ka Andriamanitra mandentika ny intelligence nao matetika rehefa miresaka amin'olona mbola voateo talohan'izany nao vidéo ty de raha n'Andriamanitra mafimafy ho hainao mantsiano namako loup Dieu de roho izy fa manino izy le olona nesorony tao tsika nesorony tamin'ny catholicisme tsika nesorony tamin'ny resaka religion tao amin'ny FPM sy ny FLM sy ny tariny de roho mafimafy Andriamanitra ao de roho mafimafy Andriamanitra nanome hoe nisokafany sainao de ozy le olona marina zany satria ne be da be nge nanareo mijery an'ity vidéo ty tsy mba zatra teniriko mihitsy na avokako anareo iny vidéo iny vous ne comprenez rien en rien mijery fotsiny nareo sasany moa mijery fa manino tsy mahavita miréagir pourquoi parce qu'on t'a programmé pour être zay le izy hoe avereno tsara iny vidéo iny de ino tsara le baikon'le mpanjaka Léopold II iny esora amizareo io courage io esora amizareo io raisonnement io fa inona fotsiny ny ampianareo anjareo microire zatra teneninao ka tsy magaga ny chrétien amizao hoe zao tenen'ny pasteur aloaviny fa folo kareny de iany tompoko tsy afaka miraisonne tsony le olona tsy hoanany boudin de iany tompoko plus ianao esclaveny reny franc-maçon reny mbola esclavazeny esclaveny faux prophète de ahoana hoaiza zany tsika zany hoaiza zany tsika hoaiza zany ty christianisme ty d'après ianao zao de namboarimboarina am'izay ny fomba évangélisation za moa misy bon misy namany reny moa miangona amin'ny fiangonana de hoe miévangéliser sy ny tariny zany de za moa miteny tsy ohatran'ireny ny évangélisation fa namboarina le izy de nisy fiangonana zay nandehanako ya 2 semaines angamba izy zay le pasteur ny teny an'izao na zaza gagabe eritrereto hoe fiangonana le izy mampivavaka tao eo amin'ny milina mahery eo ny olona tao de gagabe za ozy mba tsy namposiko zany le pasteur sany teny an'izao de zao natao le pasteur nareo nga mieritreritra fa atao amin'ny église chrétien ve nareo ve ozy izy nareo nge diso hevitra eo ozy izy le vrai christianisme c'est pas comme io église ataoko io ozy izy gaga be ozy taitra de ozany kitiako mo nabafo tam'izany hoe sany teny an'le izy oa nareo nge tsy atao amin'ny église chrétien ozy izy fa amin'ny église des croyants nareo ozy izy fa ny vrai christianisme zany tsy ohatran'ny ty église ty mihitsy ozy izy fa ty église ty église namboarin'olombelona ozy izy ankavitsina ne pasteur samy teny an'izany ankavitsina pasteur samy teny an'izany fa raha ohatra ka nareo izy mamaky ny bible tsy ohatran'ny ty mihitsy le izy hafa zany natao christianisme
Fa tsika efa niprogramena l'évangile efa nahodina ohatran'izao de zay le izy e, simba le conscience, simba le morale ka na mpivady zao le vadiny ray miteny hoe ndana mba mirevy kely ianao e, vadiko ve de teneniko an'izany ndana mirevy ianao satria simba le morale ohatrohatran'izay zany le izy fa bon misy hoentina andinihana zany iny e. Fa amin'ny ohatran'ny resaka ananjojoby reny ange afaka miteny artiste anarana artiste be da be nge za fa zany hoe tsisy vidéo ohatran'ireny de tsisy preuve de bon tsy tiako miteny an'le izy fa reo teneniko anao ohatran'ny hoe reny mpira saleg reny olona manompo devoly daholo reny, reny kilalaka reny olona manompo devoly daholo reny, mino an'izany ianao za niaraka tamin'ireny roa ka ianao zany mitona hoe mpira saleg izy ba izy rehetrarehetrako izy rehetrarehetra reny mpira iram-pitiavany reny, reny ina moa le resaka le slow sy ny tary reny olona mandeha manatina fanafody gasy daholo reny satria maninona vidina le laza, arovana le laza, manao CD zany ry zalahy moa rehefa manao spectacle zany, bon za moa gaga ihany manao spectacle zareo a, raha pitso le spectacle raha pitso 14 heures ohatra tsahmanitra na ao amin'ny palais de sport androany hariva minuit ampiretina le labousie zareo rery zany eo de dans le noir zany milalao guitare sy ny tariny de gaga ihany moa ny tenako hoe ino ty atao le fanahy aloha mila miprevena satria raha ohatra ka satisfait le fanahy zao androany zao mazolontsika raha pitso bon mozay de zay envoûté an'le devoly moa zany tsy tonga saina de manenina milahatra am'roa le vavady misokatra amin'ny sivy maraina efa mitondra goûté kely de milahatra andeha hiany devoly mitsinjaka misy cousinko zay mbola manao DJ moa izy il y a quelques mois zany teny an'izao izy hoe bon ialao io DJ io fa le métal eny nge avany amin'ny devoly enao ny orchestre enao tena ny chef orchestre ny devoly chef orchestre enao misy manao rôle Lucifer Satan enao ny tompony mitondra rythme rehetrarehetra eo amin'le boîte DJ za nge raha nivavaka zany nge nisy nipropose anao nge 1000 euros 1500 euros nge une nuit amin'ny réveillon tamin'ny 2013 de d'après enao zany tsy te azo 1500 euros ve za en une nuit ve adalako zany mijanona am'izany hoe bon mampandihy fotsiny aho mitondra CD mitondra ordinateur koa de mampandihy ny réal karaha mare volana nge zany e 1500 nataontsika hoe 500 euros fotsiny une nuit manao 2 nuits zany efa mahazo 1000 euros troisième nuit mahazo 1500 de aminao zany adalako le izy ao za mantsy ny cousin oko fa ao enao tsy malala fa za efa teo fa za tsy ao bon efa avy eo mo bon tiany be moa le resaka DJ sy ny tariny za bon zay koa moa le izy raha mbola tsy voakitika bon fantatritsika hoe rehefa any amin'ny resaka discothèque vehivaviny io ka zay vehivavy vitany ihany manao fanafody gasy anazy daholo de aty aminay izy mitady vonjy raha fa zao de za matsara inona moa azo atao anao le milieu any aminao mihitsy ny enfer ao ka ivavahana inona renao de roana zany devoly aminao ve roana zany io de fanafodiny vehivavy io ka roana io le izy afaka le izy ivelona anao raha pity ça sert à quoi ça sert à rien de iafina le zavatra de iafina de zay le izy fa bon oetiny mandinika iny fa zay sy zay ny fandehan'iny fa bon raha dirana lalina be zany n'iny lavalava ihany surtout am'le resaka li verset hoe le devoly le Satan miteny hoe le monde m'appartient sy Dieu ndray miteny hoe anay io misy dikan'izany le izy zany fa tsy mety eto moa raha resahana an'le izy ohatrohatran'izay le izy fa mampalahelo ny zavatra mahazo antsika izy io nge rehefa resahana nge tsika nge ny formateny ny ray aman-dreny zany tsy nalala koa zany de nanome zavatra pensée maninona ny éduquena ny pensée antsika ny éduquena
raha ohatra ka olona tsy mivavaka zany bon mbola zay le izy hoe bo tsy malala ninina le olo fa hatramin'ny chrétien netra hatran'izany e hatramin'ny chrétien hatrany amin'ny chrétien zany de hoe any amin'zareo tsy normal ianao rehefa manan-karena aiza misy an'izany za zao hein za ataontsika hoe milliardaire mananjanaka zanako ve de ataoko mpiasan'ny McDo ve attends c'est logique ve zany aminao ianao zany ianao io raha mba manan-tsaina ataontsika hoe minimum ianao io ataoko fa misy mananjanaka ianao zanakanao ohatra na Madagasikara ianao mananjanaka ianao de tianao zany zanakanao tianao de hoe mpivarotra charbon raha ohatra ka patron hoe société be mpivarotra charbon mbola normal fa tianao ve zanakao milanjalanja charbon ve alors que ianao manan-karena zay nge ny tenin'Andriamanitra na nareo raha tsy fanatakin'io aza firy aminareo izy ny zanakanareo mangataka mofoka amenareo bibilava à combien plus forte raison votre père Andriamanitra zany de tiany ve za sous ordre ny païen ve mais on parle de quel Dieu? De quel Dieu on parle? Le Dieu namboarina tenen'le mpanjaka Dieu ouais? Ça Dieu de la Bible nge manan-karena Dieu de la Bible amin'ny tena vous n'êtes pas la queue mais la tête. De rehefa zavainan'olona le izy hoe nanareo évangile de prospérité fa mahantra ihany miditra an-danitra exactement ny programmenanao ny mentalité anao. Exactement ny programmenanao na de misy mamelaka anao ohatran'izao de omeo koa ny havana de manino ta grâce Seigneur me suffit vendrany ianao fa tsisy grâcenao zany eo. Tu es stupide, trop stupide pour comprendre une réalité. Zay le izy. Ny chrétien nge natao ny chrétien nge tsy natao manino mo natao ina mo mitsikitsiky 32 dents foana za moa nomaly niresaka tamin'olona hoe bon imagineo aza raha anao vendeur zany aho za mety tsoka ny olona amin'ny client raha za vendeur ao satria manina za tsy de mitsiky loatra fa plutôt za mijery de ozy le olo tu es trop souriant juste ah bon qui fait j'ai un problème zany chrétien nge tsy natao hitsiky lava zany ny chrétien natao mitsiky rehefa tokony zavatra tsikina fa rehefa zavatra injustice ohatran'ireny tsy natokana hitsiky amin'ireny mihitsy ny chrétien fa ary matoa ianao mbola à l'aise amin'ireny c'est toi qui as un problème. Ianao ny formatena hoe humilité humilité sy ny tarany programmena fotsiny ianao de ino tu te dis hoe évangélique ianao fa en réalité ianao mbola catholique ihany ny vérité zay le izy. Manaraka indray tsika miona de mitondra zavatra hafa tsy vaovao le zavatra voetika fa zavatra efa misy eo ihany fa tsika tsy mahita an'le izy. Manaraka indray tsika miona de rehefa misy olona samy teny mafimafy zany ohatran'izany hoe mampiakapeo zany miteny hoe tsy ohatran'izao fitoriana teny ka ianao nomena olona papa PD any nasaina toriteny nienonao hatramin'izay ko zany nge nomenanao hatramin'izay de rehefa miteny no tsy mety mitonona an'le izy sy ny tariny chrétien tompoko tsy natao hitsikitsiky fa araka ny tenin'i Jesosy hoe zay violon marombaka ny royaume. Violon zany nga vitany hoe zareo nge nimpandroaka devoly any amin'ny mpiandry amin'ny Efelema devoly ny roagany miala amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy fa nga anao sarim-bavy sahoana na zazakely 3 ans za te hinao an'izany tsy taitrako de devoly madidy be ve de hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ohatra tena safosafony zareo aiza le devoly tsy tamanda mandroaka devoly zany nge mandroaka alika ianao ve fa nahita kaka rehefa mandroaka ny devoly amin'le olo io ohatra ny mandroaka kaka ianao mahita le devoly zay ny anaty Bible. Jésus zany rehefa mandroaka devoly zany il se fasse zany amin'le devoly fa nga io hoe Satan je t'ordonne de sortir bon tsy magaga mbola izy fa arao ihany le programmation nomenanao e fa ty vidéo ty zany natokana ho an'olona zay andeha contre courant zany ty fa tsy natao raha tsy kombakomba am'izay manaraka doctrine démoniaque de raha inany tompo.